Manohatra ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara ny Telma, ny isan'ny fanamariana izay noentiny izy ireo tao anatin'ny famelabelaran-kevitra no tanterahana teny amin'ny Carleton Nosy teny izany ny maraina teo. Tafiditra ao anatin'izany moa ny fanohanana ilay hetsika ity amin'ny mandiha ny faharo. Betsaka ireo tolotra arosony Telma ho an'ny mpanjifa ary nampahafantarina nandritry ny valan-dresaka no tanterahana teny amin'ny Carleton izany ny maraina teo. Telma zany dia manohana trano ny sehatry ny fizahantany. Rehefa fidra mitolaka ity dia maro dia maro ireo tolotra natolotry ny Telma. Ao anatin'izany ny internet ohatra izay fametrahana wifi amin'ireo masoko toerana tahaka ny kafe na hôtel na restaurant. Sasatsasany ampahan'ireo touriste rehefa tonga miaraka amin'ny ordinateur, miaraka amin'ny tablette, miaraka amin'ny se-connecter maimaimpoana amin'ireny toerana ireny. Ao anatin'izany koa ny tolotra telefôna izay nanantsika ireo telefôna avoleta sangany izay ampiasain'ny tanora amin'izao fotoan'izao na amin'ny sehatra fizahantany izany na amin'ny sehatra hafa. Ao koa ny tolotra naofa moa fiteny azy arak'izay safidin'ny mpanjifa, izy no misafidy hoe izao ny ora tiako ilaina ny antso, ny SMS miaraka amin'izay, ny internet miaraka amin'izay. Izay ny tolotra raha ohatra ka internet sy mobile fa ny tena lehibe indrindra isan'ny mitohana amin'ity sehatra fizahantany ity dia androany no lancenay ny paiement en ligne moa fitenenana anazy. Voalohany izany hoe ireo hôtel, café, restaurant manerana Madagasikara dia afaka mivarotra manao réservation en ligne directement amin'ny alalan'ny vola. Izany hoe tsy mila intsony zany ianao manantona ireo hôtel ireo mandony trano izay fainao fa any amin'ny toerana izay misy anao rehefa manana internet ianao dia afaka manao paiement en ligne. Tahakan'izay ohatra ny lancement nataonay teo dia Madago, plateforme réservation en ligne anankiray. Izay no mitohananay ary manaraka ny lancement koa any Air Madagascar, ny paiement en ligne, ny paiement à distance any Air Madagascar. Izany hoe tsy mila intsony ianao zany any amin'ny toerana izay misy anao avy lavitra anao dia efa mandony billet anao rehefa avy eo anao mandray an'ilay izy amin'ny alalan'ny internet. Efa miroborobo tokoa izao ny fampiasan'ny olona ny M-vola. Raha tamin'ny taona 2014 no resahana dia nahatratra roa tapitrisa ireo nampiasan'ny tolotra ary efa mahatratra 504 ny antsoina hoe point de distribution.